La 4G Batelma vous présente Nivava. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Maro karazana go aminazy tsara loatra zamiana aminazy zitsika jiaby bonjour Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Lavage Kiri. Manolotra ho anao ny vaovao. Lavage Kiri, ho finaritra ny tontolo andronao. Teboka efatra lehibe no songadina nandritra ny feonan'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ny Praiministra Mauriciana androany. Teboka hitondrana fanatsarana eo amin'ny sehatra samihafa isan'izany lafiny indostria, fahasalamana, fitaterana anabakabaka ary ny fampianarana ambony. Rahampitso amin'ny 5 ora ariva ny farana ny fananterana tota taratasy filatsaha kofidiana solombavamboaka eny anivon'ny OVEC. Ny 7 martsa no amoaka ny lisitrireo kandida ny CENI ary ny 12 martsa no vinavinaina anaovana ny fisarihana ny filaharan'izy ireo anatin'ny bulletin tokana. Nisy mivarotra antsokosoky ny tariny RTEC eny Alarby izay mirefy 2.4 hektara araky ny fidinana ifotana atao ministera postra sy ny fifandraisa-davitra teny antoerana androany. Isan'ny famindraisana fepetra ahafahana mamerina ny tany ho an'ny fanjakana raha ny fanazavana. Miroborobo ny seha-piarena fanodinana avokazo tato anatin'ny taona vitsy izay. Isan'ny sakana amin'ny fitadiavana lalam-barotra indrindra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny tsy fananana certification bio hoy ny ireo mpisehatra. Maresaka iraisam-pirenena taorian'ny fianjeran'ny fiaramanidin'ny Ethiopian Airlines izay nampitohy any Addis Abeba sy Nairobi mitohatra ny fikarohana ataon'ireo manampahaizana. Nanao antso avy ihany koa i Chine amin'ny tokony andraisana fepetra entitra. Nadian'ireo arahanao afaka fotoana foto. Miaraba tompoko lasy tompoko aby miaraba ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovaon'ny Koly TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV Fianaratsoa. Nanombotsika ny vaovao amin'ity alina ity dia teboka efatra lehibe no songadina nandritra ny feonan'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ny Praiministra Mauriciana tamin'ity androany ity. Teboka hitondrana fanatsarana amin'ny sehatra samihafa isan'izany lafin'ny industria, fahasalamana, fitaterana anabakabaka ary ny fampianarana ambony. Mampianarana toarsa. Totosa androany fanaovan-tsony ny fifampiara-miasa eo amin'ny firenena Mauriciana sy Madagasikara nandritra ny fionana teo amin'ny Praiministra ny antoerana sy ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ao anatin'ny fankalazana ny faharaiky amin'ny 50 taona ny fahaleovantenan'ny firenena Mauriciana. Teboka efatra lehibe no songadina tao anatin'ny fifanarana natao ho fampandrosoana Madagasikara. Voalohany amin'izany dia ny sehatry ny toe-karena, indostria manana velaran-tany 700 hektara no atsangana eto Madagasikara tsy ela. 20 hektara amin'ireo natokana indrindra amin'ny fambolena katsaka izay afaka ondrana ny Maurice araka amin'ny fanarahana natao. Ankoatra izay ny lafiny ara-pahasalamana, nahazo fanampiana $100 avy amin'ny governemanta Mauriciana ihany koa ny ministry ny fahasalamam-bahoaka iadina amin'ny aretina kitrotro eto an-toerana. Amtomboina ihany koa ny sidina Madagasikara Maurice, ny fifandraisana amin'ireo firenena roa ireo izay hisy fanarahamaso tanteraka. Teboka fahatelo ny fifanarahana Mutual Aid Assistance ary ny fanatsarana ny fampianarana ambony. Andro faharoa tamin'ny fitsidihana ofisialy nataon'ny filoha malagasy Rajoelina Andry Mivady ny andro androany. Tamin'ity androany ity, ny tapany maraina no nisy ny fivoriana teo amin'ny gouvernemanta rotota ary nisy ny fifanarahana izay nataon'ny gouvernemanta rotota fiara-miasa vaovao mahakasika lafin-javatra maro. Teo ihany koa ny fitsidihana ny orinasa Omnican tany amin'ny faritra atsimony Nosy Maurice. Ny amin'ny rapitso dia fantatsika fa rahampitso no ankalazaina faraka amin'ny 20 taona ny fahaleovantenan'ny Nosy Maurice ary izay antony nanasana manokana ny
filoham-pirenena malagasy mivady izay aorian'ny rapitso zany hoe ny afaka ampitso zany dia ifarana izay dia izay fa amin'izay fiafarana izay kosa no isilina fihaonana eo amin'ny mpandraraha malagasy sy ny mpandraraha maorisiana ary atrehan'ny filoham-pirenena malagasy amin'izany fotoana izany izay fifanarahana misy eo amin'ny mpandraraha rotonta izay Andry Rarson Mankolo TV. Farampitso amin'ny 10 ora ariva no ifarana ny fanaterana ny tota taratasy firotsahako vidiana solomamoaka eny anivon'ny Aovaiky. Ny 20 martsa no amoaka ny lisitra ireo kandida ny CENI ary ny 12 martsa kosa ny vinavinaina anaovana ny fisarihana ny filaran'izy ireo anatin'ny bulletin tokana. Valérie Fezora Valy. Iray andro tsy ikatona ny fehim-potoana andraisana ny antota taratasy filatsahako vidiana ho solombavam-bahoaka. Misy 530 ireo kandida ny soratra anarana hatramin'ny 9 ariva teo. 740 no avy amin'ny antoko politika navondrina antoko politika. 420 ireo kandida tsy miankina. Raha ho an'ny teto Antananarivo sy ny manodidina, vitsy ireo nanatitra ny tota taratasy filatsahako vidiana, oharina amin'ny tamin'ny fifidianana ny solombavam-bahoaka ny taona 2012. Roatra hatramin'ny androany maraina ireo kandida avy ao Antananarivo Atsimondrano, 3 kosa ny tao amin'ny distrikana Antananarivo Vadimy. Efa misy ihany moa zany misy candidat indépendant teny hoe ametraka ihany fomba tsy tonga ihany izy. Eo zany mety hoe barazan'le falafosan'le caution angamba fanambolana dossier io zany tsy efa namorana tena namorana izy sady tsy tena sarotra efa misy efa nahazo ny service io karazana toerana karakarana ny dossier na fanaovana ohatra ny fanaovana vitalisation sy ny tariny zany efa misokatra manao weekend efa aveo manao permanence tokony tsy dia sarotra zany le dossier. Raha mpitso amin'ny 10 ora ariva no ifarana ny fehim-potoana andraisana ny antota taratasy filatsahako vidiana ho solombavam-bahoaka manerana amin'ny Madagasikara. 12 ora ao arian'izay no amoahany Aovaiky valiteny raha toa ka azo raisina ny filatsahako vidiana. Ny 17 martsa no amoaka ny lisitry ny kandida ny CENI. Vinavinaina ho tanterahana ny 12 martsa kosa ny fanaovana ny atsapaka ho an'ny filaharana anatin'ny bulletin tokana sy ny fafanana ny tableau d'affichage. Ho an'ireo kandida voaray dia mahazo ny certificat d'enregistrement manome alalana azy ireo ho an'ny amin'ny fampibelezan-kevitra. Ireo tsy voatana kosa manana 720 ora ampiakarana ny rarahany amin'ny CENI izay amoaka fanapahan-kevitra ao anatin'ny 720 ora ihany koa. Na ny CENI amoaka fanapahan-kevitra manamafy izay navoaka ny Aovaiky na ilaza fa azo tanàna ny firotsahan'ny kandida iray. Fa izay iray andro mialohan'ny fikatonan'ny filatsahako vidiana solombavambahoaka olona voarorohy amina raharaha maloto teto amin'ny firenena no kasa irotsaka ahafahana mahazo ny immunité parlementaire. Io na saina. Ora vitsy mialohan'ny fahataperan'ny fotoana ahafahana manatitra ny antota taratasy firotsahako vidiana ho solombavam-bahoaka ny Madagasikara eny anivon'ireo Aovaiky rehetra manerana ny nosy. Mihazakazaka ny fanaterana ny antota taratasy. Antony roa no mandrisika ny olona hirotsaka vidiana ho solombavam-bahoaka raha ny fanadihadiana natao. Voalohany amin'izany, ny finiavana hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena araka ny asa takiana amin'ny solombavam-bahoaka. Faharoa, misy ny miady mafy azo ny toerana mahasolombavam-bahoaka ahafahana manapatra fahefana sy mialokaloka amin'ny fiarovana manokana na ny immunité parlementaire. Isan'ny voakasika izany ny tranga any amin'ny faratra avaratry ny nosy. Mpandraraha iray voarohirohy amina raharaha fanondranana antsokosoko andramena no mitady ny fomba rehetra ahafahany mirotsaka ho vidiana ho solombavam-bahoaka amin'izao fotoana izao. Ity mpandraraha ity izay tomponantoka amin'ny famoahana sy fanondranana antsokosoko tao Antalahy, Mananara, Sambava sy tany amin'ny faritra hafa ka mitady ny fomba ahafahany mirotsaka ho vidiana ho solombavam-bahoaka ahazona ny immunité parlementaire. Tsy izay ihany, vao omaly namono olona ny zanak'ity mpandraraha ity raha ny fanazavan'ny commandant de compagnie ao Marontsetra izay azo tamin'ny antso Antarbe. Zalahy ity zany zanaka mpanjara ato moa zany izy io mpanjara ara-toekarena moa zany dia karazany hoe nisangisangy zany le vehivavy io mitondra voaka eo amin'ny efa-bolana eo. Dia le zazalahy ity koa zany mbola tanora mbola samy tanora daholo zareo. Rehefa sandoatra izy dia nomeny totrondro ity zazavavy ity dia teo amin'ny firifany aty amin'ny temple gauche aty zany. Dia voadonany iny dona tamin'ny rindrina koa le zazavavy io dia nianjera. Dia tonga dia eo izy maty. Dia omaly moa zany tamborona le zazalahy.
Anisan'ny votoatin'asan'ny fahifanam-panao lalàna raha tsy haivina ny fanaovana tolo-dalàna sy ny fandaniana ny volavolan-dalàna izay atolotry ny governemanta. Eo ihany koa ny fanaraha-maso ny asan'ny mpanatanteraka. Fa nisy nivarotra antsokosoky ny tanin'ny Artek eny Alarby izay mirefy iray faingo 7 hektara araky ny fidinana ifotony nataon'ny ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra teny antoerana tamin'ity androany ity. Isy ny fandraisana fepetra ahafahana mamerina ny tany ho an'ny fanjakana raha ny fanazavana azo. Eo ny nasainatra. Velaran'ny tany mirefy iray faingo 7 hektara an'ny fanjakana iadidin'ny Artek na ny autorité de régulation des technologies de communication no nisy nivarotra antsokosoko araky ny fidinana tampoka nataon'ny ministry ny poste ny fifandraisan-davitra ary ny kajy mirindra ny maraina teo teny amin'ny fobe-toeran'ny Artek eny Alarby. Taorian'ny taona 2024 no nitranga izao fivarotana antsokosoko izao raha ny fanazavana. Isokatra ny fanadihadiana ary andraisana fepetra izay voaroiroy anatin'izany. Tsy ataonay izay iverenany olo amin'ny ministeran'ny posta satria zavatra tany ngeza be ary tany manana valeur ngeza be io zavatra tokony menany hita zay ho anaovana azy rehefa amin'ny manaraka any fa zavatra tokony heritage ho an'ny vahoaka ho an'ny zanaka aman-jafy fa tsy azo atao zany mivarotra tanina ministera zany amina olona tsotra na orinasa. Miainga amin'ity aloha zay dia hoe eto ampovoan-tanàna raha ny olona samy mivarotra ny tanin'ny fanjakana zany fa misolotra amin'ny anarany fanjakana fa za sura fa any Diego any satria izay moa manana ratsamanga betsaka amin'ny poste eran'ny Madagasikara isao dia mba efa tsy anay intsony reny poste be misy any amin'ny province reny fa tsy maintsy toizana zany le fanadia. Dingana irisona manaraka ihany koa ny famerenana ny tany amin'ny fanjakana ho iatran ny fanazavana. Raha ohatra zany misy olona nahazo tany izay an'io ministera io amin'izao fotoana izao dia tamina lalana fomba tsy mazava sy azo antoka fa tsy manara-dalàna no nahazahoan'izay olona izay an'ilay tany. Ka rehefa zavatra tsy manara-dalàna dia zoan'ny ministera ny mitaky ny famerenana ny tany amin'ny ministera satria tsy azo ekena mihitsy hoe tany fanjakana, tany ministera dia ho alain'olona amin'ny zareo. Fa ny nahazahoana an'izay hoe acte de vente na didim-pitsaran'izay alohan'ny nahatongavan'ilay izy tany amin'ireo sapatra raha isan-karazany misahana amin'ny fanana tany no tena mila adiadiana satria any zany ny tena hoe fototry ny olana sy any ny tena misy an'ilay olona nanao an'ilay osoka sy afetsifetsena sy fangalarana zany. Namidy antsokosoko tamina olon-tsotra ity velaran'ny tany mirefy iray faingo 7 hektara ity raha ny fanazavana ary ity farany ny varotra izany tamin'ny olon-kafa indray. Andrasana ny valin'ny fanadihadiana ny amin'izay nivarotra antsokosoko ity tany-panjakana eto Alarby ity sy ny fandraisana fepetra mifanaraka amin'ny lalàna ho an'izay tratra nandika izany. Fa tonga nanatrika ny fionana tamin'ireo mpandraraha vehivavy tany Nosy Maurice ny vadin'ny filohan'ny Repoblika Miala Rajoelina. Teboka maro no voaresaka tao anatin'izany manodidina ny fampandrosoana ny vehivavy fanampanazavana. Écoutez attentivement les différents discours qui m'ont précédé. Cela m'a permis de mieux connaître l'entrepreneuriat féminin de l'île Maurice. Noenoiko tsara avokoa ny kabarin'ny fandimbiasanareo teo izay nafako nafantatra ny mpandraraha vehivavy aty Maurice. Miarabanareo ao noho izay vitanareo hatramin'izao. Endrika tokony atao modely ho an'i Madagasikara. Ararotika eto ny firariantsoa ho an'ny vehivavy tsirairay amin'izao fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy izao. Izao dia mitazona hatrany ny fomba fisainana ny amin'ny tokony hanohanana hatrany ny vehivavy satria izy ireo dia manana ny anjara toerana tsy azo tsontsony avy ny eo anivon'ny fiarahamonina sady ihany koa fototry ny fampandrosoana amin'ny fiarahamonina iray. Beaucoup d'entre elles sont encore victimes d'agression, de chômage, de persécution. Iverenantsika mahakasika ny fifidianana solombavamboaka dia nanatra ny antota taratasy filatsahako fidiana solombavamboaka eny Atsimbrano. Arandria malala arjonana ajonelita ny maraina teo fanadiny fezora vale. Ho isan'ireo kandida ho fidiana ho solombavambahoaka ho Atsimbrano ny solombavambahoaka teo aloha Randriary Malala Arjaona na Jonelita. Ny maraina teo no nanaterany ny atota taratasy filatsahako fidiana tetsy amin'ny biraon'ny OVEC tetsy amin'ny 720 hektara. Candidat tsy miankina ny tenany saingy ny safidy ny Aradi amin'ny filohan'ny Repoblika. Candidat indépendant tena koa, candidat indépendant fa dia mitovy fijery, manana vina ary
tanora vonina ary miara-miasa amin'ny andriamatoa filoham-pirenena zany hoe indépendant zay mifanohana miaraka amin'ny andriamatoa filoham-pirenena. Rehefa tonga any amin'ny anteny miaram-pirenena ny tenako dia miaraka amin'ny vondrona pro Rajoelina. Raha ny fanomanana moa dia efa vonona foana ny tenako hatramin'izay ary efa teo akaiky ny vahoaka ny Atsimondrano foana. Izy io dia fifidianana manakaiky ny vahoaka. Noho izany ny vahoaka no mahafantatra hoe iza ny olona akaiky azy iza ny olona afaka mitondra ny etaetany ary iza ny olona afaka mitondra ny fitarainany ary iza ny olona afaka mamorona lalàna mba hitondra ny tombotsoany eny amin'ny distrika. Taoriany fametrahana ny filatsahan-kofidiana no niarahany tamin'ireo mpiara-mikatroka sy ny vahoaka Pombazy tetsy tsy fiadanana. Nandritra izany nilazany fa ilana ny fiarahamientana rehetra ny fampandrosoana ny firenena. Tsy vita ho sasamy io fa isika dia vasodrano miaraka foana tsy mifanaly ary ianareo tena sotena vahoaka ianareo ny antenne amin'ny commune enina amby roapolo eto amin'ny distrika ny Atsimondrano ianareo no mifanerasena amin'ny vahoaka eny miaraka amin'ny tena miaraka amin'ny fanometanana. Zay dikan'io slogan io ny fanometanana amin'ny vahoaka. Fantatro hoe vahoaka tsika ny Atsimondrano misy fa zany député John Nelis zany dia ny fanampy foana ny fanometanana foana tao anatin'ny sosialy tsy fahasalamana fahoriana fifaliana fampianarana ary indrindra ny lalàna ny fiarovana. Dia raha sika malala fa efa mivoatra raha sy teny fosiny fa fitopolo isan-jato ny lalana ataontsika hoe tokony atao amin'ny pavé efa vita daholo eny Atsimondrano eny amin'ny commune rehetrarehetra eny misy manantena fa mbola noy an'izany asa zany sika hitondra ny etaetatsika eny amin'ny gouvernement. Fa mangataka ny fanomezana alalana hitrandraka ho an'ny orinasa Basy Toliara ireo olom-panjakana sy solon-tenan'ny mponina avy amin'ny commune Ankily Malenika sy ny manodidina. Apetraka amin'ny filoham-pirenena ny fanapa-kevitra farany momba izany aoriana fidinana ifotony ataon'ny ministeran'ny Arenakibontany ny herinandro ho avy izao. Yves Richard. Nandiso ny filazana nataon'ny fikambanana manohatra ny fitrandrahana Fasimainty ataon'ny orinasa Basy Toliara ao rano B2 ireo olom-boafidy olobe solon-tena mponina sy ny fikambanan'ny tanora avy any amin'ny commune Ankily Malenika sy ny manodidina nandritra ny fionany tamin'ny ministry ny Arenakibontany sy ny loharanon-karena stratejika angatahany izy ireo ny fanomezana lalana hitrandraka ny orinasa noho ny antony maro. Voakasika zay aby zahay Toliara 1 sy commune efatra manana. Ty dikan'izay zany hitona handay hasoa amin'ny tanàna iny zany raha io. Satria Toliara hatramin'izao tsy misy na usine, tsy misy na ino ka ty tanoranay maro tsy miasa. Reraky ty Rakemba, reraky ty Nahota. Ka raha mba misy io mba ho velombolo zany zahay any ary indrindrandrindra ho velombolo zany zahay satria firenena toy amizay hazo tombony ka hijery anay any ifotony any. Nilaza nidiny fotony hijery ny zava-misy marina ny antoerana amin'ny ministeran'ny Arenakibontany sy loharanon-karena stratejika ny herinandro ho avy zao ho apetraka amin'ny filoham-pirenena ny fanapa-kevitra farany momba izany raha ny fanazavana. Tsy amin'izao fotoana izao ny ministra na ny fitondram-panjakana nandray fanapahan-kevitra fa mbola mitohy ny fijerena ny zava-misy ary dia ambara fa tsy ho ela amin'ity herinandro ity dia hidina ifotony ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny tenako sy ny délégation hoentiko moa zany hijery marina ny zavatra rehetra amin'ny lafiny ara-teknika sy ny amin'ny lafiny eo amin'ny resaka ifanaovan'ny olona zany mahakasika izy ity ary dia omena ny gouvernemanta sy ny filoham-pirenen'Andry Rajoelina ny fandiniana izay mety hoe fanapahan-kevitra ny amin'izao toetra raha izao. Namafisin'ny ministry ny Arenakibontany sy ny loharanon-karena stratejika fa tsy mbola misy fanapahan-kevitra niraisana momba ity raharaha fitrandrahana Fasimainty ity hatreto. Misokatra amin'ny fifanankalozan-kevitra amin'ireo mpisehatra tsy hankanavaka ihany koa ny fitondram-panjakana ho tombotsoa ambony ny firenena. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika ao aorianan'izay nataontsika mahakasika ny fifidianana filohan'ny Université n'Antananarivo. Eo ihany koa mahakasika ny rivo-doza iday rehefa avy eo ary.
Bonjour. Bonjour. Iti Miss Fangala eta watika tap na lebe na zaza. Je suis en poudre en un sachet, dans la riche en vitamine C. Bonjour. 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 Ma patanzaka, zem suta samba sambata. Bonjour. Bonjour Nariwe. Bonjour. Bonjour. Maru karazina gu amnas, sara tazamya namnas. Je suis Kadiabet. Bonjour. Chocolat Tsar. Un goût authentique. Un éventail de saveurs. Tsar. Un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matchia Sardine trésor. Met bermer comme salade, mouf. Na hoe atao goûter nenkizy. Sakafo rehetrarehetra e. Hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité-nazy ao tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety a. Indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Je suis bien. Mon argent est sécurisé. Je suis libre. Tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank, Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BMI et BOA Madagascar. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. La vache qui rit. Ça demande cire. Nous m'en pas tout manéri. Miss calcium, si vitamine, alpha rayon Q. Mas fafna retanerinya kis. Et fanan lebeyan Q. La vache qui rit. Ouf, nash tout loin Faniana izy atsika ny vaovao kosahina dia atao laharam-pahamehana ho an'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ny fampidirana an-tsekoly ireo ankizivavy izay no nivoatra nandritra ny fanamariana ny andron'ny vehivavy ho an'ity ministera ity teny amin'ny lycée moderne Ampifolo iona say tamin'ity androany ity no nitanterahana ny fanamarina ny andron'ny vehivavy ho an'ny ministera ny fanabeazam-pirenena fampianarana teknika sy fanofanana arakasa teto amin'ny lycée moderne Ampifolo. Nandritra ny fandraisam-pitenenany nanambara ny ministra Volaingo Marie Thérèse fa laharam-pahamehana ny ministera sahaniny ny fampitomboana ny tany vehivavy miditra an-tsekoly ahafahan'izy ireny misitraka ny ezony. Mananjo isitraka fampianarana sy fanofanana arakasa ny vehivavy. Mananjo zany hoe ny lalàna no manome atsika lalana hisitraka azo tompony amin'ny fampianarana sy anaraka fanofanana arakasa ny vehivavy. Manana ny anjara toerana lehibe isika vehivavy eo anivony fampandrosoana. Vinan'ity ministera ity ihany koa ny ampiana ny vehivavy tsy anasa eto Madagasikara. Anentana isika ny vehivavy mba hianatrasa hanana spécialité manokana, hanana toe-tsaina scientifique, zany hoe tsy osaosa tsy malemy ny vehivavy fa misy vehivavy afaka manao ingénieur, afaka manao pilote, afaka manao dokotera, afaka manao tale.
Endrika maro no nentina nanamariana ny andron'ny vehivavy ho an'ity ministera ity androany teto ampifilo. Diabe, hira, dimirindra sy ny maro hafa ho fiaraminta ny rehetra anatin'ny loha hevitra mananjo isitraka fampianarana sy fanofanana arak'asa ny vehivavy. Koa izay moniny am-bavahalo no mahita mahitsoka pena dia ny vehivavy misitraka ny zo izany ka mahafantatra ny tokony ataony. Ny miaraka amin'ny olo-kendriko mahita ny lalakizorany dia mahita fampiofanana sy ny fampianarana izany. Izao ary ny firenena mandroso dia manana vehivavy tompony andraikitra koa adomo fary izay hono ny sikafon-dravary voaso ny vanjo ahitana ny tavana roa. Fa voafidy ho filohan'ny Université Antananarivo i Professeur Ravelmanana Amamy ny fanavaozana ny université ny famahana ny olona ny mpampianatra pikaroka ny votoatin'ny asakasainy atao araky ny nambarana tamin'ity androan'ity fanadina. La ny filohan'ny Université Antananarivo androany ny Professora Ravelmanana Amamy miisa roa ireo ny fanandrina taminy nandritry ny fifidianana. Taorinany no nisy ny Professora Samson Lukerve ary Ranarivony Richard ny teo amin'ny laharana fahatelo. Izany dia araka ny fampiarana ny article 28 ny didim-panjakana voalaza teo io izany hoe izay nahazo moyenne farany ambany indrindra no lany filohan'ny université. Ka rehefa natao daholo ireo atotanisa samihafa azo tamin'ireo collège raiky ambin'ny folo, moyenne de rang amboany indrindra dia 1,55 izay azo ny candidat président Ravelmanana Mamy Raoul izay lany ho filohan'ny Université Antananarivo ka hitantana ny université mandritry ny 3 taona manaraka arak'izany. Samson Lukerve izay candidat faharoa tamin'ny moyenne de rang 1,91. Teboka maro no nambaran'ity filohan'ny université vaovao ity ho atao laharam-pameana mandritra ny fotoam-piasany. Ho jerena ihany koa ohatra ny mikasika ny olona mpianatra. Ny nahalany tenako moa dia fiovam-penitra mahery vaika ny fanavaozana indrindrindrindra mba tsy isian'ny fitokonana intsony indrindrindrindra fanavaozana foto-drafitrasa fanavaozana koa ara-fitantanana indrindrindrindra satria mpahay-toekarena ny tena fitantanana mangarahara ary farany indrindrindrindra ny fanatsarana ny eo amin'ny lafiny fampianarana LMD zany izay atao manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ary oatra ny fenitra iraisam-pirenena raha azo atao vatsim-pampianarana moa any Université Antananarivo dia ny ministeran'ny fikarohana fampianarana mony sy fikarohana ara-siantifika moa zany ara-siansa rehefa tonga ny vola dia omenan'ny mpianatra ny vatsim-pianarana izay tokony ho azo. Raha tsy ahivina nanomboka ny faharoa amby roapolo ny volana febroary teo ny fampelezan-kevitra tamin'ity fifidianana filohan'ny Université Antananarivo ity ary ny farana ny fafito ny volana martsa 2024. Miisa 570 sy 404 ireo mpividy, 720 amin'ireo no mpampianatra pikaroka raikitra ary 720 sy 850 ny mpandraharaha. Lafy mavao hafa kosa indray dia miroborobo ny sehampiarena fanodinana avokazo tato anatin'ny taona vitsy izay isan'ny sakany amin'ny fitadiavana lalam-barotra indrindra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny tsy fananana ny certification bio ho ireo mpisehatra. Ivy Miazakazaka ny fitombon'ireo vehivavy malagasy misehatra amin'ny fanodinana voankazo tato anatin'ny 3 taona manomboka amin'ny mananasy eto afovoan-tany hatramin'ny raketa any amin'ny tapany atsimo Madagasikara efa azo ahodiny. Ny raketa, ny tsinefo, sakoa, io zany no izako ahodina, anaovana jus, anaovana confiture, dia anaovana ny huile végétale. Ny ao an-toerana efa manomboka mahafantatra an'ilay vokatra, dia efa namonjy foara sy salon matetitetika tamin'ny herintaona, vao tamin'ny herintaona moa nanomboana anazy, dia ny eo amin'ny jus zany mahalany eo amin'ny 200 litres par mois. Ankoatra ny tsy fampian-traikefa, ny tantsoro karabola sy ara-pitaovana, ny fitadiavana lalam-barotra sy ny maro hafa,
sakana tsy ahafahana mampiroborobo ny sehampiariana fandinana voankazo eo amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena ihany koa ny tsy fananana ny certification bio hoy ny fanazavana. Hatrany amin'ny fotony any zay tsy maintsy misy critère jerevina hatrany amin'ny fambolena hatramin'ny fitondrasana anazy ohatra hiakatra aty ny moyen de transport misy critère tsy maintsy arahana zany zay vao afaka mamoaka an'izay certification bio zay ry zareo. Dia tsy mitovy mihitsy zany le valeur amin'ny produit bio sy produit tsotra zany areo niveau international. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany tena ilaina fa tena misy valerany kokoa zany rehefa certifié bio ny produit. Fa tsika eto an-toerana moa zany dia mihinana ihany atsika tsy dia mi-exiger zay loatra fa niveau international zany tsy mifabetraka ny mi-exiger an'izay. Ankoatra ny fitehirizana ny vokatra tsy ho simba miteraka famoronana asa maro ihany koa ny fampiroboroboana ny sehampiariana fandinana voankazo raha ny fanazavana hatrany. Nisy ny atrikasa ho fanatsarany ity sehampiariana ity izay tafiditra tao anatin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fandraharana na ny journée internationale des startups. Ny fampiasana etanol anisan'ny paikady entina ampirondrona ny tontolo iainana amin'ny fampiasana ny angovo azo avozana. Fijerena ny evidim-bokatra no andraindray ireo tantsapa-mokatra any Ambilobe. Henri Flore. Isan'ireo faritra ahitana fikambanana mpamokatra fary mahery 400 ny ao Ambilobe, faritra Diana. Fianakaviana maro araka izany no mivelona amin'ity asa ity. Ny fary izay vokatra azo ampiasaina amin'ny lafin-javatra maro samihafa raha tsy laza afa-tsy ny fanamboarana etanol. Raha ho an'ny distrikana Ambilobe manokana, fary manodidina ny 5,7 tonnes no vokariny ireo tantsaha. Ilaina ny fampitombona ny filana ilain'ny orinasa mba ahafahan'ireo tantsaha mivelona ara-dalàna, eo ihany koa ny hitazomana ny vidin'ny vokatra. Olona be sedreny amin'izao fotoagna zao io tambany loatra ny vidin'ny vokatra, ny vidianany sikoma le farinay tamin'ity taogno ity. Raha nohariny tamin'ny taondasa zegny misy 15%. Zany hoe zegny 68 500 izy tamin'ny taondasa, midiny 10,000 ariary, 58 500 izy ariary tamin'ity taogno ity. Zegny zegny mampalahelo zay mare zegny le raha zegny satria niova décourage mare zegny mpambolona akajiaby aty an-toerana. Tegna magnantegna be zay satria samby gasy no afaka ifampiresagna direct, afaka ifanankalozan-kevitry ke solution hitany amin'izay fotoagna zay ny échange direct no efa misy ary mora koa zegny miarana miasany. Ny etanol izay angovo azo avozana sy mitondra famparisoana maharitra indrindra fa ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny iray litatra amin'ny etanol izay maharitra adiny 10 ny fampiasana azy. Ny tombontsoa azo avy amin'ny etanol, tombontsoa lehibe efatra. Voalohany indrindra arina madio ny etanol, tsy mandoto, tsy misy setroka ary tsy misy molala lakozia, tsy misy mainty zany vodivolantsika rehefa mampiasa anazy tsika. Faharoa ary tena ngeza be dia mikajy ny tontolo iainana ny arina fandrehatra etanol. Tena miady amin'ny famapahana ny hazo sy fahasimban'ny hazo eto Madagasikara. Fahatelo ihany koa dia tsy mandany fotoana izy, vetivety ny etanol. Ilaina araka izany ny fampiroboroboana, indrindra fa ny fanatsarana ny kalitaon'ny fary, vokariny ireo tantsaha. Ny fambolena ny fary araka izany ny vahaolana maharitra mba ahafahana mampiasa mandavantaona ny vokatra etanol eto amintsika. Famiteraka rotsakorana matevina any amin'ny faritra andrefan'ny nosy ny rivodoza iday izay tsy mitsaha mitombo ny heriny tato anatin'ny 420 ora izay mahazo loza fanairana miloko mavo araka izany ny faritry melaka sy ny ilany andrefan'ny nosy fanadina. Tsy nitsahan'ny tombo ny herin'ny rivodoza iday tao anatin'ny 420 ora raha toa ka 530 kilometatra miala ny faritra avaratry maintirano no misy azy. Tsisy fiantraikany eto ampovoantany nefa izany araka ny sariny zana-bolana eo anivon'ny sampy mpamatatra ny toetry ny andro. Izy kosa ny orana any amin'ny faritra Tsinananosy sy ny eto ampovoantany. Anatin'izay 420 ora lasa zay izy ny tombo hery cyclone tropical intense izy zany zao tamin'ny androany maraina tamin'ny 7 teo 530 kilometatra avaratra andrefan'ny maintirano misy azy. Ny ankoatr'izay dia saika malomaloka fotsiny toetr'andro. Amin'ny marivodoza matanjaka azy 590 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy amin'izao 530 kilometatra isan'ora ny tafio-dra. Raha nambarany avy eo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro hatrany dia hitondra rotsakorana matevina any amin'ny faritra melaka ny rivodoza iday.
ary mijanona ho loko mavo sy loko maitso hatrany ny eny amin'ny faritra Andriafanosy. Le rindrin-drahona miaraka aminy zany mitondra mitsakorana betsaka amin'ny faritry Melaka sy Boeny tamin'ny omaly faritry Melaka aloha zany ny mena ao anatin'le rindrin-drahona mitondra mitsakorana be amin'ity rivotra aty. Ny filazana zany ao anatin'izay aloha dia tsisy niova raha nalefa omaly tolakandro mijano ao anatin'ny filazana miloko mavomavo na ekivalona menace zany amin'ny district Ambisalamby, Maintirano sy Antsalova, filazana maitsomaitso kosa ho an'ny Betseviera sy ny district Morondava. Mampiasa ranomasina zany ny tena mitandrina mafy. Mbola ao anatin'ny vanim-potoanam-pahavaratra isika izao, ny fisian'ny andian-drahona eny amin'ny canal de Mozambique no antony hatsapana maripana ambany. Maresaka iraisam-pirenena any Comore, olona 4 no nahiditra amponja manoloana ny raha fikasana famonoana ny filoha any an-toerana Azali. Mitohy ankila ny fanadadinina sy ny fikarohana ataon'ny brigady any an-toerana. Andrasana ihany koa araka izany mitohy an'ity arara ity. Alohan'ny sarana dia venamao vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Teboka 4 lehibe no nisongadina nandritra ny fionan'ny filohan'ny Republikan'ny Madagasikara sy ny Praiministra Mauriciana tamin'ity androany ety. Rapitso amin'ny 5 ora ariva ny farana ny fanaterana ny atao taratasy firotsaham-kofidiana solombavamboaka eny anivon'ny OVEC ny 20 martsa no amoaka ny lisitra ireo kandidany seny. Ary farany Denis nivarotra antsokosoky ny tany Artek ny Alarby izay mirefy 2.7 hektara araka ny fidinana ifotony nataon'ny ministeran'ny Posta sy ny fifandraisan-davitra teny an-toerana androany. Izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity sonina nanaraka izany soafa tsara atolto. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Maro karazana goût aminazy, tsara loatra zamiana aminazy. Jitsika jiaby. Bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Nanolotra anao teo ny vaovao. Lavage Kiri. Narainao teo ny vaovao miaraka amin'ny Lavage Kiri ho finaritra ny tontolo andronao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.